Eo amin'ny sehatry ny fambolena no amaranantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Ny 80 isanjato ny Malagasy dia tantsaha avokoa. Ny alarobia lasa teo, nizara Masomboly ho an'ireo tantsaha tao amin'ny commune tao Ankadikely Ilafy ny ben'ny tanàna sy ny ekipany. Nizara Masomboly ho an'ireo tantsaha tao amin'ny vakiparitra Zaivoly sy vakiparitra Ambolinambo. Fokotany be lanitra ny ben'ny tanàna sy ny ekipany eto amin'ny commune Ankadikely Ilafy ny alarobia teo. Misy Masomboly eo vary. Le vary tsy matahodrano izy io ary tsy matahotra hitany io vary io. Tena tsara dia tsara io. Dia araka lazaiko hoe mbola ho avy ny teknisiana moa hanorana koa satria tsy hanana fotoana tena valapara izay. Raha resaka teknika koa moa aloha misy tena tonga dia tsy teknisiana no midiny ety manoro anareo ny fomba fambolena azy. Fa ianareo tantsaha reo no anisany mamelona vahoaka maro. Sahirana angeny eo Antananarivo raha vao ilanareo. Zava-dehibe loatra zany zay tsy maintsy hanohanana anareo tsara fa raha anareo koa no mangozova dia ngamba tsy fisy sakafo tsony raha be zany ka tsy maintsy tohanany anareo mitondra zay Masomboly eo. Misy petit pois izay avy amin'ny tenanay manokana mihitsy. Misy antony manokana no nisafidianana ireto vakiparitra roa ireto noho izy ireo manana lemaka midadasika tokoa sady misy tohadrano afaka ny anondraka azy tsara. Eto ny tena misy ny tantsaha ary eto ny tena anisany mamatsy Antananarivo amin'ny resaka sakafo eto dia zay nandraisana fanapahan-kevitra isafidianana an'ity Zaivoly ity izarana an'ireto Masomboly reto. Tsy sambany akory ny fizarana Masomboly toy izao hoy ny ben'ny tanàna fa efa fanaony isaky ny volana Jolay isan-taona ka nankasitraka ny naneo ny hafaliany ireto tantsaha ireto. Dia iny fanadihadiny indray tompoko lahy sy tompoko vavy no nentina nanakatonana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Raha tsy ahivina amintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity dia nody mandry ny atoandro teo i Mamy Rakotoarivelo. Eo amin'ny sehatry ny politika kosa indray dia tsy afaka natanteraka ny hetsika etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny Antokotima satria tsy nahazo lalana teo anivon'ny prefecture. Ho an'ny baccalauréat kosa indray dia anomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fitsarana ny taratasy sy mpanadinana ho an'ireo mpiadina niatrika an'izany tamin'ity taona 2017 ity. Androany koa no andro nanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny aretina hepatite. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra tamin'ity alina ity. Veloma tompoko.